angatabady misasak'alina dia mpeniny faniry antarinivo fantenana namelona amin'ny tantara raha lala sy ny omby ary faniry sy ulika andray feo joelson rakotonjanahary sy joary setra randria tsara fary tsy tonga ary lanja fa inona ary ty mpifainana lafy ty e sa efa mitadiny tsy atoky atsony ianao ay aiza koa nisy an'izany fa mba efa maika ty ahitanao fotsiny ke vidi ary azo ao e fa le am'izay malalako fatka fa nanahoana aloha ny asanao e mandeha tsara ka tsy izany fa mbola nisy asany fitaiko dia izay io naty rahatarato izao e tsara kosa zany aronaky manaona ny fianaranao mandeha tsara koa na dia somary mafimafy ihany aza indraindray mila fikirizana sy fahatsona na zavatra rehetra e tsy maintsy mandany fotoana sy mandany ronto zay vao mavita na mahazo zavatra ny zahay ny tena mahafinaritra amin'ny toetranao zany tsy mba mora kivikivy zany fa mahita vahaolana foana raha tsy nisy ianao angamba efa ela mihitsy ny kivo sy ny janona tamin'ny fianarana koa ianao dia mitera-vaty tsy mieritony marizanjinanjy arona ahoana amin'izay ny fanapahan-kevitra tamin'le fangatanana ataoko e efa tokony amin'ny valiteny angy ianao e le hoe ahoana moa zany fa hodinao fanina indray ary zaky tandremo ianao koa mba tiako averinao amiko le izy dia aveo ahy mamaly anao endray ary ko raha matokely rabary jeonina lanja aina mo manaiky ampakariko ho rafaka itokantranoko ve ianao ho vadiko na mora na amin'ny saro eny tompoko manaika lanja tena marina ve zany tena marina zany ka ianao ange ny be any any eo e sa sao dia mba le fangatahanao kosa raha ny tsy tena izy aza mila vany mokia ianao ihany io ko ka roviana ro ny raharanao tao e aleo tsy ampiandasina elatsony sa ahoana ny hevitrao eny e fa mialohan'izay dia tsy maintsy mampandrehan'ny dadasininy mba tsy hanampoka azy ireo loatra ka roviana anao no hidinany dia efa maika ery koa ianao ka ny fanekenao kisisana nirasako e za efa vonina amin'ny zavatra rehetra aleo ary amin'ny herinandro ao ny midinany e mety zay raikitra kia zay oke zany oe andraso vetivety aloha fa misy iny aka n'le filaonamboariko vetivety ahy ve ainganary ianao e za koa efa tokony oty fa efa alina ingeno andro e fa misy inona aloha e ilazako vaovao tsara be indry zany lazao ary fa zao manome toky any efa indry fa tsy ilazan'izany naminizana amin'iza aloha oviana azy any mba nanao an'izany toetra izany e ndry koa tena tsy ilazalazy indry aza lazaina kiraha miay ihany ndry tao manomboka tsy matoky atsony ingendry izany aiza kosa fitako noho ary afa ho lazaiko andry le izy mianao avy indry io e eno ay lazao zao ataony raha naisinanja marina ve tena marina anzay dia rovianaky mbola andeha hidina any ambany vohatra ilaza amin'ny dadasineny rehefa avy any dia vita eo ny daty anaovana azy vaovao tsara kosa zany sambatra kindry fita veka izy hoe sambatra fa rehefa manakaiky ny nofonofo fotsiny dia efa zay ny izy dia ahoana aloha fianarandry amin'izany eo mihitsy zao no mbola mampanahy ako fa ahoana
inona mampanandry mety tsy anaika aty dada fa mbola tiana no fianarana za nefa etsy an-daniny mba efa tianana ho avy maro-potitra eo amin'ny fitiavana fa ahoana nefa nieritreritra indri mitretrony amin'inony ny hoe tena tapa-kevitra ny anambady ve sa atao fotsiny raharaha fa indri mbola hianatra ihany raha ny tiako aloha dia mbola hianatra mino nefa indri fa tena eringelina fianarandri zany za raha mieritreritra hoe vao maika hifa mino satria mitombona tsara amin'ny fianarana ny saiko amin'izay hoy indri fa hoanandray fa raha tsy mahay mampifandanjandreo ny indri dia mety ho voditro fa hoana ke ny fiarahan'olondro mantsy lozany disadisa sy ny adiady dia variana mamahazany olonan'izany ndria dia tavela amin'ny fianarana ai tao mampatahotra akondro izany ka tsy mampatahotra ndraiky fa manorandriza zavatra mety hitranga mba hanamora ny safidy atao indri tsy vita amin'ny vava sy ny eritreritra fotsiny inge zany misoatra indray ihany aloha nanoro hevitra fa ono raha eo amindri ny toerana dia inona ny natao indri ai aza ilika tsy amiko aty mifanontaniana fa indreny izao ndrisaky ka tao mikorotana indray nge zany ny saiko diny eo amin'ny saina tony azy izay fanapa-kevitra tokony ho raisindri fa indri aza taitaitra ohatrany io zava-dehibe sy kiron-dalana tsy maintsy lalovana eo amin'ny fiainana nefa fanambadiany nefa fototra ray anorenana azy ny fianarana sy ny fananana fahaizana mahay mandahateny ringa indry izany ai efa nanao ny tsy nambinina ny kiaka tsy maintsy mananatra indri amin'ny manamoaka indri nanaovako an'izany misaotra indrindra aloha tsy nisorony zay mihitsy ilay toetra tsy afoizako indri fa hony tokoa mba lasa izy zao liva tsy fantatro efa nisaraka tanteraka nge zahay ka tsy misy asako saina amin'izay misy azy ihany mampalahelo aky indri romasy misy akily lehilahy dia tena tsy fanotoetra mihitsy ka tena tsy misy tandroka ty ivelany akiny raty isaroko an'Andriamanitra fotsiny hoe vaony vodiondry ny vita fa raha tsy izany angamba tsy haiko tsony izay mety alalan'ny fahadisom-pana tenako indry kosa aza mba mora nanadiniko avalina ho isan'ny lasaka izay lasa fa ny fiainana ho avy anie tsy maintsy hatrehany izay kosa aloha ary andao amin'izay aloha hiditra fa saotary andao tokoa tonga tampotampoka nge zany zanako izany fa toa tsy nampilaza akory raiso re aloha dada tsy entako ty fa mavesatra eo tokoa aloha ary mavesatra tokoa izy zany ary ono atsy ao angana iny mbola any an-tsahana izy efa ho avy izy zay ay kosa inona aloha vaovao misy antony manokana sa dadako monina mbola tsy mitombona akory dia ny fanontaniana atao sesomototra ndray aritro fa ono aloha misy mangazo na vomanga masaka angao ry dada tena misy oka sady amin'le vomanga sy anaka tindry mihitsy ary so ary efa ho ambolana maro aho izay ny tsy nihinana andreniko fa nga dia tsy misy mpivarotra vomanga mihitsy retsy any Antananarivo any misy ihany fa ny tena mihitsy ny tsy zatra mividy sady hafa ihany ny tsirony avy aty an-tanàna zany reto ary dia masoto fangadada tsy inona inona ako ahoana ny tsy inona ao ara masoto manao an'izao fambolena sy fiompiana ty izao ry dada mba vokatra tsara ihany eo ihany nisy an'iny rivo-doza sy andro ratsy iny dia somary niena ny vokatra sady anisan'ny voamafy mihitsy ty faritra misy atsika ty ratsy izany tena nasiany mafy mihitsy nikatsaka sy ny mangazo tany avaran-tanàna izao dia tapatapaka daholo dia tsy nisy nyraisana mihitsy ve nisy fa kely tsy toy nisy ataony tsy hita fa tsy hita ifanomezantsiny re zany fa voajanahary izay aloha ary ny mpanao alabotry ve mbola misy efa miaina aloha fa tsy betsaka toy ny talohantsony fa indraindray koa ny hery zalahy tena mangalatra mihitsy misy efa ho voanjo ray tanim-boly tsy misy tavelana ray azy ohatrany hoe izy ny sasatra sy namboly azy
ty dada ty koa mampimiana marina zany nifangalatra ary ve anam-potoana eritreretana izay sasatra sy namboly tany fa maka ihany aloha ny fantany mandreraka ny ataon-dralandra ndraiky mandisy fanantenana ny mpamboly fotsiny ray ary toa mitsahatra sady ianao voky ako dia hita mihitsy hoe fa lasa kibona tanana rivo eno fa dia manahoana aloha ny fianaranao e ary toa za foana kosa ho any ohatra ny totoranao fanontaniana fianarako aloha mandeha tsara tsy misy atahorana e ary anga tsy mianatra midina tena potoana sa vakansa sady nareo mbola tsy vakansa fa misy antony-javatra maika tsy maintsy nidinako efa fantatro mihitsy angady efa zava-dehibe mihitsy izany no tsy vitany taratasy tena zava-dehibe mihitsy ka lazao ary enony sa mbola iandrendreninao aleo tonga dia lasaiko any dada dia dada ny mampita ny resaka any amin'iny ka sa tsy mety ento ary ny teninao fa miaino ahy zay ry dada ny antondiko ahoana tsara hoe ry lanja zany mba efa voadiniko se fa nifakafakainao tsara ve zany fanapahan-kevitra ny raisinao zany sady entiny ny aitraitra ny fotaitaitra fotsiny tena efa nandinika lalina ry dada matoa nidina ty ilaza aminareo nahitako masoandro ny fikasako fa tovolahy ohatran'iza loatra zany dia maharevo anao toy io anisy ihany nanjanao anarany tovolahy fotsy marirandriran'izay tsy dia lava loatra nefa tsy fohy koa sady tsohom-piaina izany ry dada inona no asany miasa tena izy tranombarotra ivarotana an'ireny kojakoja momba ny informatika ireny tena azy le tranombarotra sa hikambanana amin'ny olo-kafa sa sao dia mpiasa fotsiny izy no ao samihafa mantsy ireo sokajinasa telo ireo tena azy ka izy mihitsy no nanangana azy azo lazainao mahavelom-bady manjanaka aloha zany ary manahoana ny toetrany sao dia olona miaingitraingitra sy sarotsarodiny ka tsy aina ty ambany vohitra ty akory tsohom-piaina ho ahy izy araka nefa nilazaiko any dada teo amin'ny ankapobeny aloha dia tsotra izy azo iaraha-miaina tsara ary firmenadary zareo 3 ny zoky ny vavy any ampitan-dranomasina miasa any dia le faravavy analabaka amin'ity taona ity ay latokana latokana za mivery lanja tsy miantabe ko raha tsy zazakely ry dada ka mbola hianta foana dia tena tapa-kevitra nambady anao izy fa tsy sanatria anao tsy obi-drano ramiangaly sao mantsy rehefa mahita amin'ny fiainana aty izy dia emotra efa nampahafantariko azy tsara ny fiainana aty sy ny tontolo nanabiazana matoa izy tapa-kevitra dia tiany izany ary vonina ny roso izy ary mba manao ahoana ny fifandraisanao amin'ny ray aman-dreniny ny ray tapo aminy ny avany mba mandray anao tsara very zareo mifandray tsara izay izany hoe tsy dia mbola tena mifanerasera matetika amin'ny zareo satria indraindray ihany izay no miona aiza re zany raha matokely lanja indray ny fianakaviana irihavanao indreny mbola tsy fantatrao inanja ngery dada no aka ho vady fa tsy ny fianakaviany dia tsampy amin'olo tsy fantapototra zany satria mifankaty tsy miombon-kevitra aminao kosa aloha eny fantatro nge zany saingy izany kosa akory tsy midika hoe tsy maintsy ho fantatro daholo izay toetoetra ny fianakaviany za kosa aloha tsy ionona raha tsy fantatro amin'ny atsipriany mombamomba azy ny zanako indray tsy asaiko atelatra amin'ny andro boboka ka toy izy indray ary ty fanontaniany dady taiza moany janona teo aloha teo amin'ilay resaka fianakaviana avy aiza hony zareo ny fiaviany ray aman-dreny ny veny tiany dada ho fantatra eny ry lanja sy izay razambeny raha fantatrao ty dada ty tena tsy ainy zary ny alalako izay razambeny ihany ny atsika aza tsy fantatro fa araka ny lazainy ahy fotsiny aloha dia toa hoe avy any Ambohimalaza ao Antananarivo ao ry zareo eny ary efa fantapatatra amin'ny ankapobeny izay ny momba azy fa efa amin'ny atsipiriany mihitsy azy zany eno fa ny tena tsara dia
aleo etonao atizo hitany fianakaviana alohan'ny anaovana andrarahanareo dia efa ampiomana izy fa ambanivohitra aty a foray fa aza matahotra dady manahoany masy salama tsara fa inao manahoana mbola tsy manina tena efa manina mihitsy saingy tsy maintsy miandry fa roviny lanja no avy raha pitsona ravaka pitso angamba efa mitantaina ery zao ianao amin'izay hovaly teny avy any nefa tsy maintsy zakaina siatrehany izay hovaliny eo e aza matahotra ianao fa valy teny mahafapo no entiny avy any zany mahay mandresy lahatra nge iny namako iny ary ny azy rehefa hoe ataony dia tsy maintsy vitany mahay miresaka hita fa zanaka marina nge zany nahazo mihitsy aloha ianao nahazo azy e fa tandremy sao mpijalinao no namako fa miady sika atray fa nga hitanao misotro ny amin'ny endrika hoe olona mpampijaly vehivavy a na niara-tsi-panana ny atsara-panana dia samy tsy misy misoratra eny amin'ny endriky ny olona ry nandry mamitaka anie ny endrika ivelany ka izany no mahatonga manafatrafatra anao e eny e misotra anao aza matahotra ianao fa anao an'izay farahiriko ampedana anazy a tena tiako ange izy iny ry masy misotra anao meloha aloha ny fampanantenany mino fa avy any am-ponao zany a ary ho tanterahanao fa zao ay izy iny mbola manao fanahan-jaza zay indraindray a fa ahitsy moramora fotsiny endre dia misotra mitorohevitra ry masy a sarotsiny aminy koa ndrainy a kosana ny vavitokana kosa ve moa tsy azarotony azy fa hono a efa nahitany ray ny anga ianao efa tany ambanivohitra ry zareo zahay tany anie izay sy lanja nanao vakansa tamin'ny taondafy ay tena mpinamana be mihitsy nareo roa ie tsy dia karazan'ireny olona be naman-dreny mantsy lanja za rery ny tena namany ary izahany tsambaratelon-drehetra tsy maintsy mendrika izany fatokisan'izany koa ay isan'ny toetra tena nanitona taminy zany izay hoe tsy dia be namany izay koa izy tsy hoe miavinavina fa ay ny mandanjalanja ny fihetsiny sy ny fifandraisany aman'olona sahirana mihitsy ange ary maso vao nahazo azy iny zany angelona zako hoe kolokolo tsara sao lasa niafy e tondatondako ihany koa fa zavatahotra ary tsy avelako lasan'olo-kafo zany iny raha mbola velona koa ny aiko e zany a mahaiza mitazona ary ino a eo ihany raha ohatra misy ilana dia misotra melory masy a iny ary elerika indri tany sy tia miandro koa ve dia ely hita fa elako nanao ahoana aloha ny tany anga tsy ady hevitra sy fifandresen-dahatra be mihitsy vo vita zany dia ahoana aloha ny hafarany ary nanaiky ihany izy ny farany hita andre ihany dada rehefa misy hevitra tsy azo azon'izay dia tsy laitra dohika mihitsy izy efa naiko mihitsy tsy efa fantanina be tsy misy fiafarany zay no nahazo andri tany ary azo ndrian-tsaina tsara mihitsy a napetrany hatramin'ny fanontaniana kely indrindra momba ny nanjy zany ve ka tsy fanindry tena fanina mihitsy findringa ahoana aiza ve kiko izay sy nanja no hivady nefa fanontaniana momba ny fianakaviany sy zay razambe-ny tany no anontaniany a ohatran'izy zany e inona ny asany e firy mianada avy aiza tena vonona ve sy ny sisa saika efa leo mihitsy ka ohatr'izany ihany angeky indray aman-dreny rehefa miresaka fanambadiana amin'njanany ary ahoana ho neninareo neny kosa aloha tsy nanasaro-dresaka
hitandre ihany nitoetra ny tia manatsotsotra fiainana iny. Dia vita aloha izany izay dingana voalohany fa izay ho tonony sisa. Ary efa fantatry nanja ve aloha izany rehetra izany? Isy foto-dresaka indray ve natao tompotrano miony fa inona ary tia tontsy ity. Dia nanahoana kivy fihetsem-pony lanja? Faly be mihitsy. Mbola tsy nahita azy faly be toy izany hatramin'ny rahanay. Raha tsy zatsy izy kosa aloha e. Fa hono dia efa tapaka izany ny daty anaovanareo ny famofoana? Efa tapaka fa mialohan'izay dia tsy maintsy midina ny ambanivohitra aloha izay ho jeren'ny fianakaviana. Andray izy daholo be kizy angaky hita fa te hanana ny soa dia manaiky fotsiny dia mirasoanareo aloha kia ho tonga soa ilay andro malaza e. Za etrena anao demoiselle d'honneur ndriko tena tsy. Fa nanahoana aloha ny fianarana tamin'izay tsy nateto azy efa nitondrako lesona kindria. Tena misaotra mialoha kia. Fa examen sika amin'ny herinandro Zany ve? Tena tsy afaka midina amin'ny herinandro izany zaiko. Atreo aloha fanadinana vao mandeha sao dia ananenana eo. Eny re, eto aty hoe jereko ilay lesona netindry. Reto kia. Reo. Mahafinaritra be aty aminareo Zany tena tianao ve? Ny rivotra madio, ny manodidina milamindamina. Tsara e, tena tsara. Zao ny tanàna be sy nan'olokoloary lanja. Hitaka anao ny botrabotra sy mahafatifaty izao. Tonga dia mahay milaza. Ka marina ange izany ry lanja. Ary hono aloha e. Ahoana ny fahitanao any dada sy neny? Mahafinaritra be ny resaka amin'izareo. Ny velotry fa dia efa masika be mihitsy ange dadanareo iny. Raha ny filazan'ny maso mantsy dia hoe sarotsarotony be hono izy. Dada aloha sarotsaroton'izay ihany e. Za koa aza mba gaga fa tena niraisiny tsara ianao. Mifakahazo resaka mihitsy nareo mianaka. Ka za kosa ange manaja azy. Nanja. Avy ianao eto akaiko eto e. Fa misy ina aty. Hitanao ry tanàna farany andrefany ry. Aiza zany? Ry ireo mitovy ireo daholo ny lokon'ny trano. Fa maninona ireo? Eny ny tanindrazandry dada. Ao Atsimokeliny ao ao ny fahasandrazandry zareo. Io ve ry lanja tsy lavitra be raha vety? Lalana adiny 3 eo. Izay koa nge tsy dia makeny matetika raha tsy efa misy raharaham-pianakaviana novonjeny e. Ohatra hoe fivoriam-pianakaviana na fahoriana na famadiana. Mbola mamatsika ny olona ty. Anisan'ny fomban-drazana tsy azo adinoina mihitsy io. Isaky ny 5 taona ny fanaovana azy. Amin'ny taona ho avy izao misy indray. Efa mpivaditsika amin'izany ange. Raha sitraky ny anjara. Nahoana kosa hozy ianao? Fa amin'izay fotoana izay dia ny volanto lany tena mandray andraikitra betsaka indrindra. Nahoana kosa? Manomboka eo amin'ny fiarakarana ka hatramin'ny fanitriana an-drazana. Izany ve? Konga za mahay momba an'izany famadiana izany na kely aza. Izany ve? Marina e? Dia izao izany dia efa mianara amin'ny dada. Tena tsy tiany mantsy izany hoe olona ao anatin'ny fianakaviana nefa tsy mahalala fombafomba fanao amin'ny zavatra toy izany. Eny are, voray izay. Fa hono aty? Ho aiza indray sika izany zao? Andao ary amin'ilay renirano fanasany lamba taloha ary. Sao dia lavitra be. Angary iraka sahady kosa mbola tsy eraka fa ny andro efa miarivako. Sao be dia tsika? Olon-dehibe fanambady very nanja dia mbola bedy foana. Asako. Sao mitaintainao ndray ianao ka manahirana? Andao ary oto raha dehibe fanahina toy izany ianao hoe amin'ny manaraka indray izany. Tsy malahelo.
arivery nareo tany an-tsahatany. Dadako mbola mba nitondra ny nanja nijery tanàna zay inge tsy tena andeha lavitra e. Na izany aza tsy tokony mbola ifampitatana sy famipina eny an-dalana eny nareo e. Fa nahoana kosa zay inge ry dada efa hivady e. Mbola nijanona ho fikasany zany satria mbola tsy tanteraka e. Mpinamana no andraisan'ny olona nareo zao, fantatrao tsara angamba ny fomba fandraisan'ny olona eto zavatra. Raha vao diso famindra kely fotsy ianao dia efa ataon'izy ireo antondresaka. Ny olona eto moa ry dada oviana ny tsy mitenina tsara na ratsy ataonao a. Ianao fotsiny nireraka sy tsy handroso eo raha andany andro iain'ny resaky ny olona. Tsy ilaiko be famalina eo ianao ry lanja. Matoa amin'ny teny izany dia niahasoanareo fa tsy ho akory. Azonao fantatrao tsara ary inoko fa mbola tadidinao ny fielonana anao sy ny esoeso-teny nataony fony ianao vao afaka baka ka fantany hoe ampianarana ny Antananarivo. Na raha reriny fonao tamin'ireny taddio zany. Efa fantatra ange ny fialonan'ny tovovavy eto e. Fantatrao zany nefa dia mbola ininao aseho azy ireo indray ny fahombiazanao mba hamola vilany tetika aminganana anao. Inona nefa nasehosehoko azy teo fa neny dadako? Orlanja. Ahoany? Everinao fa faly moa ry zareo mahita anao sy nanja miaraka eny an-dalana, ary na ireo tovolahy niara-ny anitra taminao fahiny aza. Everinao fa faly izy ireo mahita anao miaraka amina tovolahy vahiny eto an-tanànany. Ka tsisy raharaiko an'izany e. Zay asosy asambatra azy ao ny masoko. Manafotoana any miresaka aminao mba efa nirearea anaty mihitsy afa manana zanaka vavy lalitsaina sy manam-pahaizana. Kinanjo hay olona maivandona ananako. Andray kosa ry dada, mafy loatra angesa ny teninao amiko izany e. Izany ny marina na mafy na mora. Fona ry ara natezitra ny dada ny fihetsika nasehoko e. Dia mba alefaso lavitra ny saina rehefa manao zavatra fa aza sodoka ny andro any fotsiny ry lanja. Tsy niany io fotsiny ange ny andro e. Ary ny fanambadiana tsy hoe ray andro na hoe ray volana fa mandramaty. Ary tsy hoe koa rehefa manambady ianao dia hitokamonina tsy fanerasera amin'ny fiarahamonina intsony. Ary naiza le tsy maintsy misy fiarahamonina foana koa e. Ilana faiza miainy zany fa tsy mandeha ho azy akory. Misaotra ry dada amin'ny anatranatra, tsy ataoko hisy raraka tany zany. Tsy maintsy manao reny teny mahery reny aminao reny andraindray ry lanja fa misy fotoana moa mbola fanahin-jaza ihany ianao ka sao anala baraka any aman'olona any fa hoe tsy mainty haizy zay mivady. Endry ry dada. Areza moa nanja teo e. Niakatra any ambony niaraka amin'iny any izy. Aleo marakany ary sika mianaka e. Andao ary. Izay zany fantara-potoana niretinay ka asa na mety na tsy tompoko. Hoe ahoana tsara izy teo? Hoe afaka tapapolana ny vodiony sy ny famofona. Dia tapapolana orinan'izay ny soratra sy ny mariazy. Fa aiza moa zany no atao ny soratra sy ny mariazy? Any Antananarivo. Fa ahoana hozy dada? Ka tsy ho fandaniana be ve zany fivezivezeny zany e? Efa vao manao daholo momba amin'izany ka. Matoa ange miroso dia efa vonona amin'ny zavatra rehetra e. Dia firy zany ny olona saina amin'ny famofona e? Firy ry lanja? Ka tsy dada ve zao no tena mahafantatra an'izany? Eny e, nefa arakarak'izay efa noeritreretinareo ihany hoe ny havana akaiky sy ny fiarahamonina tsy azo ialana ihany ve no asaina sa ahoana? Raha ny hevitra aloha dia aleo atao toy ny mariazy kely mihitsy le izy e. Satria tsy hiverina indroa intsinonako. Tena marina mihitsy izay eritreritrareo izay. Dia firy eo zany ny olona asaina amin'ny ankapobeny? Raha zato ve tsy atonony? Be loatra zany nefa eny e. Ezahantsika voasa daholo ny fianakaviana rehetra. Milamina zany ny amin'iny. Ny zavatra ilaina sy ny fandaniana momba n'izany zao no hodiniantsika maharaka. Zany hoe efa nisy vinavinana ataoko ihany ato ka tsy fantatro na mety na tsy. Aiza hoe ry dada hodireny? Tokoa reo e. Ty. Reto. Ny katolina. Dia reto ambany reto zany ny vola tokony olanina? Izay indrindra. Mety ho vita ihany ve sa? Tena ampy ve nefa ireo e? Ampy ireo. Somary efa nasiako tombony kely aza mba hitsinjovana izay tsy ampoziny e. Fa ahoana?
Niotra be tamin'ny eritreritrareo nga latsaka be azako zao hoe omeko ny dady ireo voly ireo alohan'ny aidananay fa hoana tokoa moa zany ny fandaram-potoana anareo e ny eritreretika aloha dia hoe miara-miakatra aloha e dia herinandro alohan'ny fotoana anaovana ny raharaha lanja no midina aty fa inona moa zany ny tsy maintsy mbola iakaran'ny lanja e efa fohifohy ihany mantsy ny fotoanany manana ny e ka ny akanjony mbola tsy azo nge dia eo koa ny fanampiany amin'izay mety fanomanana tokony atao any ay tokoa moa eny e dia milaminy zany ny amin'iny e ary lasaiza ho any iny tokoa sa dia mba manana hevitra ihany koa izy tsy mety raha miara-mijanona eto zay fa ny asany atsa tsy maintsy toizana foana e akasoba misy zavatra eritretiny ihany koa tokony atao nge aza matahotra nareo fa zay tapatsika eto dia keny daholo ay dia milamindaminy zany ny amin'iny e ka andoka etsika ary lanja hidina any amin'ny enany tsara sa aloha kiny mijanona atao trano mandro sakafo endray ariko tiany tsara mindry ay ohatra mimpanjaka vavy mihitsy indreo anatiny marina ve ny lokony aloha tiako e aloha tonga dia tsy ary ny vidiana e ary inona moa zany sisa no vidiana anga mbola misy azo zao ny kojakoja tokony araka amin'ny tiana andray ary marina veka mbola tsisy azo mihitsy ka andao ary ho vidiana aingana so tsy ho tafalasy indriana io e sady tsy mahazo manao tarany an'io fa manjara mitaintaina indray ry dada sinena any ambanivohitra ohatra ny hitako eteriry zareo seriny dia seriny manoma koa mana andro lehibe eo amin'ny fianakaviana kosa nge aloha io andro io e indritoko moa zany zao no voalohany za no faravavy amin'ny zafikely avy amin'ny lafikavany dady io fa vavy matondray avy amin'ny lafikavandrineny isy azy ery zao nitahako retsika ny avandry dady amin'ioko fa ahoana kirilanda efa betsaka mantsy ireo zanaka ny piraita-poto amin'ny dada ny nanambady indrindra fa ny vehivavy saingy mbola tsy nisy nanasana olona be dia be ohatr'izao tamin'izay mba nanateram-body ondry tsy azoko zany hoe misy tonga dia manambady fotsiny zany nefa tsy mbola vita fomba kory ny akamarony mihitsy indray to sady mampalaelo aky izany ny mahamenatra ry zareo mihitsy akiny tia mifaninanina fa raha ny lasany amin'ntsy izy le izy aizako hanambady avy dia hifaninanana ka tsy loza be veky fanenjehana mahazo anareo amin'izany izany angakilazaina tsony dada ny tena hiarany eseosy teny sy ny fanamavomavona ataondry zareo izany angeny mahatonga ny dada sarotony be amiko toy iny ka raha voadiso famindreo kosa indri dia izany ny vomafy hatramin'le rinikelindry dada aza ange manenjika azy daholo lazaindry zareo fa mandika ny fadin-drazana hono dada fa maninona ake oviana hono tao amin'ny fianakaviana ny nisy olona nikiry ampianajanaka izany afa-tsy dada amin'izay vehivavy ho lasan'olona fa tsy mba lehilahy melomasony anarandray andrikakeo tena mbola ambany be ny izy ny fomba fisainandry zareo izany mbola mirefarefa amin'ny tany mihitsy mampalahelo sady mahatezitra aza miasa saina amin'izany akia izay atafity ilofosana rehefa hita ny vefa tafity indri tsy ainginaiza ny vavany efa izany mihitsy zaho ataoko izao hodiko tsy re akory izay resaka ry zareo momba indraindray nefa lasa izay sy dada indray ny miady fa tsy miraharaha ny resaky ny olona mihitsy ho ny afa dia izay sepatatry foana ny ataoko eny misy marina ihany aloha ny teny dadanareo indraindray mantsy ilaina ihany no mihainy vavam-bahoaka sitranay mba misy antsiana ny dia ahoana koa ary izany hevitra indray izany fa tsy azoko ka nitovy hevitra tamindry mihitsy ny ataloha hoe ahoana tsy mba niasasaina tamin'ny resaky ny olona izany fa izay nataoko ihany no nataoko vao niaraka kely izay siliva dia nandeha ny resaka hoe maditra be izy saingy tsy niraraiko za koa moa tsy nahita azy hoe manadala vehivavy ny masoko eny dia nandeha teny ny fotoana kanjo inona tokoa fa tateoriana kely dia tratrako izy ilay vehivavy izay ary masoko mihitsy ny akiny nahita fa tsy mba hoe resaky ny olona indray teo avao latsa-panenenana tamin'ny tsy nenoko ny resaky ny olona
Izany lazako amindry hoe ilaina ihany ilay izy indraindray indrindra fa amin'ny fanapahan-kevitra lehibe amin'ny fiainana toy izao. Misy oraisina kely izay fa misaotra. Aleo mamonjy taxi brosy amin'izay sao tareto. Tanora mbola misy fiara-mandeha izao mora hivenenana raha tsy misy. Mino afa mbola misy ao ka. Mandehana aloha fa izany andrendreto etanreto ety. Lasa fetifety raha Anambadika lalanja. Sambatra izy fa ho tody eo amin'ny toeran'ireny vehivavy rehetra. Angatahana dia atao soratra sy mariazy avy eo. Anasa fianakaviana maro anaovana fety. Saingy vao vita izay dia iaina izany atao hoe fiainatokantrano izany. Dia fiainana ifangaroan'ny mamy sy ny mangidy, ifamafahoan'ny olana sy ny fifaliana. Amin'izay fotoana izay dia hozary nofinofy ny asambarana sy fifaliana ny anana nandritran'ny andron'ny mariazy. Tsy maintsy izany tokoa moa ny fiainana zanak'olombelona. Oay, tia izaho dia lasa fiaina amin'izany koa. Dia ohatran'ny hoe efa niainako ilay izy. Eny, ankirina nambady an'liva dia tsy maintsy izany ny sarisary-piainako. Toa iry mahoro koa izany fiainana izany ka. Mbola misy hono aty mengy amin'ny telo rehefa avy eo. Efa nanao famandriana. Fandao aloha tsika sindry hitady sakafo efa 12 nga izao Masy, fa manino ndry? Fa misy inona? Efa eo ndry? Fa manino ndry marina tsy ohatry ny hafahafa ny fietsika ndry ka. Tsy maninona ka. Mandainga ndry hita izao fa niovana ny loko ny endriky ndry azy. Nisy zavatra nieritreretiko izay kiteo dia nalahelo. Andao kisakafo fa alahelo serana fotsiny izany Tsy manaiky kosa raha tsy saraindry amiko izany zavatra nalasa sainandry teo izany ka. Iza indrindry zavatra tsisy dikany inge izany. Tsisy dikany ko saika hampitomany indry. Ndry koa dia efa mahay milaza ery. Teza koa izao ny saika hitomany teo ka. Hita fa nanganoano ny masondry teo lasa ho aho azy na lasa sainandry teo lasa tsy anaiky mihitsy masondry raha tsy lazaiko izany zavatra izany Mazava ho azy. Izao ary lasa ho any saiko teo amin'ny fiainany zanak'olombelona. Pisaso. Ndry ve tsy mahita hoe ohatran'ny iry mahoro izany ny fiainan'ny olona Inona ny tena tiandry olona saina fa tsy azoko Si, avy ela aky izany hoany fa andro hitady toerana isakafoana fa mandeha ihany ny ora. Hafadika indrindra ny resaka. Eny ary raha izay no tiandriko. Tsy maninona raha hiafahafa amiko ndry. Ka efa hoe zavatra tsy misy dikan'izany fa ndry koa dia tsy mety mino eno ahy raha izay manova fihetsika toy io moa ndry fa tsy azo azoko ka. Aoka izany ny resaka izany hoany sao hiady eto indray tsika ka. Hita ho fotoana mba hiaonana farany melohan-draharaha indreny ndry sao dia tsy tonga any eo ndry. Raha tsy inona kosa tsy maintsy tonga any aina dia mampinamana anay tsy nanja fotsiny aza raha miady tsika sindry. Ary maninona tokoa moa ndry raha miaraka amiko izao amin'izay ndry mba fianakavian'ny angatahana fa tsy mpangataka. Iza ary aky tsy niomana tamin'izany akory. Andao ky fa alaina vetivety ny etandry tsy mety izany fa manjary tary eo indray ny fahatongavandriany aminareo aza matahotra indray fa tsy maintsy tonga any indray ariko. Andao amin'izay tady sakafo fa tena nona izany ka sady ny ora koa efa mandeha. Andraso aloha iantso ny nanja vetivety amin'ny telefona.
mipetrapetraka daholo kosa angamba ny zavatra rehetra ny andriandro sisa saika tsy ampy ihany ny fotoana na ny mananako raha tsy nisy fanampiana avy amin'ny olona sasany eto an-tanàna saika tsy vita ihany ko mba misy olona tsara saina ihany ka eto fa tsy hoe ratsy saina araka ny eritreretako azy daholo aiza kosa ny de hoe ho ratsy saina daholo tsy maintsy misy foana ny olona tsara fanahy sy tia mifanampy amin'ny mpiaramonina aminy na izany aza saika ireo vahiny tonga nanorom-ponenana eto daholo reny olona reny toa vitsina ohatry ny tsisy mihitsy aza hoe ny tena veto de mbola tsy mahalala ny toetra ny vahoaka na mbo mialina ihany ve ianao hoe de be fehelonana araky ny anarany mihitsy tsy faly amin'ny fahasoavana azony ny hafa fa ianao potraka sy resin'ny fiainana ihany ny tiany misy ataony resaka amin'izay palahelo mihitsy ary ono ary dada mba nisy tonga teo nga ny avany dada ohatry manonofy atoandro kosa ny ianao zany ry lanje fa hoany ny fankahalany ianao aza efa mila hafaty azy ka ninona izy nandany andro anampy atsika ty mba fahafa-toetsaina mihitsy reny avany dada reny ka ireny no atao hoe ory ava-manana ry lanja ary zany no isan'ny nahatonga ho sarotiny taminao tsy maintsy ome sy andatsa mantsy izy raha sanatria misy fahavoazanao ary tsy hamenatra azy ireo mihitsy anieny anometsiny anay afaka ary laseza moa neny teo mbola manadio le fitrano fandraisana ny mpangataka izy andeha hanampy azany aka mandeha nala fa netiko any efa vita Nandra de ho avy ny andro anaovana ny dingana voalohany amin'ny raharahana Silanje eny efa fantatro tsara zany fantatroko ny mbola andeha hidina any ahoana indray ty ianao fa tsy azoko ka te azo antoka hoe efa mipetrapetraka tsara ve ny fikarakarana sy ny fanomanana andro sa ahoany ilanja nge fa any tsy hitako mihitsy izay tokony abe fanahinanao amin'izany izy ve dia anao zavatra namaloka na anala-baraka io andro ray eo amin'ny fiainana io ndray aman-dreny koa andra teo eno ay fa na izany aza te hidina ny mihitsy aloha fa tsy mandry ny setroka so mbola misy asa ilana volana ohatran'izany ka sairanao ry zareo tsy leduika mihitsy koa ty ianao ka ny andeha ihany toa tsy eritreretinao akory ny avizananao azonao avy any nefa mbola hiverina andray afaka rona telo andro efa retriretriko izany ry masy alana adiny efatra nge raha betsaka mandeha raha mpisy maraina de miverina ariva de inona koa zao ny dikan'izany ohatra misy dikany lehibe mihitsy zany ka maro ny saiko amin'izay hoe milamina ny any sady mba mahita an'ilay olo tiako koa tsy izany moa lazaina hoe malahelo fa tsy eo manodikodin-dresaka eo masoko maso sositady sery mpifankaty ohatra ny tsy mifaty mihitsy ny aina sady foa ny fankahita sy fampizara fitiavana tsy eo aminao tokoa mantsy ny toerana disy be ianao ahoana efa teo any ny alaka zany eno afantarako ny aretin'ny mpifankaty indray ny tsitako riny tsy hodrivotra eto an-davarangana eto izany ny lanitra manga ny vorokira misotsika manaiky ny tontolo andro way ny masoko ve no mandrorosa to ohatry ny nanja ngery miakatra very atsinana ny ery izany saiko fotsiny mamoriny aiza koa ny dia ho tonga ty izy nefa ndraranay azy efa afaka efatrano isako ary izany tonga tena mpotolo izany anelongelina leo aloha jereny way avy toy nanja fa
manahoana aloha ny malalako e. Salama tsara fa ianao no manao ary iny aloha ty tonga tampotampoka ty e. Nalailonao a dia nakaty e. Tsy mety anga? Ve neveriko fahana foana ny raharantsika ianao dia efa natahotra ery a. Ohatry fanahoana no foanana? Asa tsy misy hahafoanana izany afa tsy ny fahafatesana tokana ihany ry lanja. Ny fahafatesana aza mbola ioarako raha azoko atao mba nataterahako ny fahasambaranao. Zay vao azoko neko. Zany te ahita zany ianao dia midina nakaty. ino akia sady ametrapetraka faran'ny fandaram-potoana sy ny fiomanana rehetra e. Ny aty azy efa mipetrapetraka daholoako. Zany eny e fantatra zany saingy tiako hita mihitsy mba azahoako antoka fa tsisy ioky ihany ny eo andritsika io. Tiako tonga lafatra mba hitaravako ny sambarana eny amin'ny endrikao. Ianao koa ty efa izy zao lanja ny tsampandrosoana. Iza ihany ry dada. Za izy inanjy nanja ry dada tonga nanja. Nanja? Ino a? Fa misy inona? Tsy ina ry mataitaitra ny dada fa tsisy ninona kory e. Tonga amangy antsika hono izy fa manina. Manahoana dada? Salama tsara fose manahoana. Marina ry se tsy manaitry ty tapitapiko ty a. Tsisy vaovao fa tsisy vaovao ratsy akory fa nalailo aho dia midina. Efa trandro ange sisa ary nanjy. Ino a? Dia tsy andro se ve? Sady mba tialala koa aho hoe efa milamina daholo ve ny aty. Tsy mandry mihitsy ny saiko raha tsy mahita e. Ny aty aza efa miandro ny fahatongavanareo sisa e. Zay mihitsy le teny tikory ange. Inona kory kanjo ry dada fa te ahita hono izy dia tonga dala. Nefa raha izany koa ka. Dia mampimeha mihitsy nareo rehetra. Amin'ny voalohany ihany ange ny mamy be ohatr' izany fa rehefa elaela mihena ihany. Miako sana olo dada. Tsy ahavelako mora lefy zany. Hokolokoloky foana mba tsy alaky atsatso. Ary dia hotondratondrahako mba tsy alazo. Dia ho tanteraka tokoa anezy. Fa hono ary nanja. Nandalo tany amin'ny masy anga ianao talohan'ny hidinanao taty. Tany a? Oay, saika adiniko tokoa ny hafany. Misy taratasy? Tsy misy fa afatra bava fotsiny. Oe ahoana hono? Miomana hono tsara ianao dia veloma hono. Misotra. Tena mba tsy mahafoy anao koa iny namanao iny a? Indrery kosa angeny mba namako e. Efa nisakafo anga nanjy io? Efa nina ty-andalana ry dada. Ary aza dia miandry alina loatra raha vao mandeha fa matorisy sao reraka eo e. Eny e, atory ary dada. Zay zany ry lanja. Afaka 3 andro zay tonga ty eny ary tandre misotro tonga. Tonga ho aza. Tonga fa inona ary ty atolo ty. Efa hoe ny fahafatesana ihany ao no afaka naka an'izany. Matoky anao sy ny fitiavanao ary nanja. Zay ahy. Ary io mpisoa amin'izay fa hiditra ny anaty fiara fa ifanaingy zay Malahelo be aho zany. Ohatrany hoe tsy ho hitako izany intsony ianao. Aza miteniteny foana eo moa hoe 3 andro sisa dia ifankahita foana isika. Veloma ary. Veloma? Mandehana amin'izay fa atao ianao nge sisa mandrasana e. Lanja. Veloma? Indray tsara dia aza manao reraka loatra Eny e. Ndry tobiko alelo andray ry izy fa tsy mahavoy. Tsy rehefa mbola tsy miala eo amin'ny toerana nijoroany foana. Lanjo, fetrety fotsiny akia dia iverina angataka anao aty amin'ireo ary hitondranao sy hitoetra lelelao. Na izako aza ange tsy tia andao anao e.
sasady nefa dia voany koa izay no nifankahita mandreraka ihany ilay atao hoe tira ohatr' izao ka ny torimaso avy ny mila tsy ho azo aleo ihany moa miezaka matory sao bongo maso eto ka dada ve zany dada ve ho azy zany to inanja aza mitapatapa fa za ihany ty e tsy manofy tsy manofy zany ianao fa za nofo sy raha mihitsy ty fanga ianao tsy efa lasa niakatra za mihitsy ny nanatitra anao teny amin'ny taxibosy iny tokony ho nandeha tokoa saingy nalaelo anao ary lanja dia niverina nalaelo ino afaka 3 andro agendra raha tsika fantatro zany raha vao manenao koa dia aveo dia andeha fa za matahotra ianao aiza koa nisy fiara andehananao amin'izany io ka efa misy aka io fa inona ary dia be fanahina be ty tia ahoana ary zany fa tsy azoko mihitsy nge izany tianao atao zany esory ao an-tsainao ny ahiahy fa tsy maintsy tanteraka amin'io andro voatondro iny raha atsika azonao zany endray aroko ary aleo amin'izay hiditra tanaty lambato mba hiaraka atory aminao fa mangatsika be ny ianao zany ka avy nge nierika ny ivelany any zany izaka sanany afiara ty akaiko aty tovety ny tananao dia safosafo efa mangatsika be tokoa fa zao ry lanja tandremo misy mafantatra hoe niverina teto indrindra fa rainao angamba ho bedintsika raha to fantany zany eny za ve moa iteny an'izany saingy tsy maintsy misy olona hitanao zao dia hitatitra ny aminy fa misavy mandeha alina aza nge misy mahita aza matahotra fa tsisy an'izany akory rehefa tsy teny ianao ary aloha ary matory amin'izay sao tsy tafafo maraina eo ianaoko zavatra niainako nandritra ny 3 alina zay tsy fantatro tsony hoe nofy sa tena izy fa tonga ho amiko foana nanjy isaky ny alina vao mangiran-dratsy anefa dia efa tsy ho anilako tsony izy ary tsy eny kokoa ny alana eo tena izy ary ve eny le izy aloha tena olona nofy sy ray dia tantara zavatra mahazo amin'ny dada nefa sasatria efa nifepirany mafy mba tsy lazana mizana mihitsy anio amin'ny 3 tolakandro zao zareo ny tokony ho avy toa mitaintaina be azy zany ka ho avy rinata sa tsy ho avy firy zao ry lanja amin'ny enina latsaka fefany dia tena tsy rary ny tsonotsoso zao fahatarana be zao ka amin'ny 3 tolakandro ve ny fotoana nefa ny andro efa amin'ny 9 latsaka fefany ariva mbola tsy misy natamingan'olona ray aza mba hoe tonga mampilaza afa-baraka amin'ireo olona nasain'ireo mihitsika tena diso fanantenana tanteraka ary dada aleoko maty toy izay tafienatra ohatr'izao oka ty tsy mety zany mamofo izany ry lanja atreo amin'ny saina tony aloha ny zava-misy ataoko ahoana tsony no tony amin'izao zava-miseho zao ry dada dia atao ahoana izao ireo olona ireo jereo reto izy raha tsy efa mitsanga mitoetra fotsiny zao omena sakafo angamba aloha zareo dia alefa mody izay maika fa izay mbola afaka mijanona iangaviana mba hijanona dia mety ve zany tsy mety saingy tsy maintsy manao tsy fanao rehefa tratry ny toy izao ko toa tsy mampino ry dada hoe nanjano andaika toy izao tsy nampoziko mihitsy
tsy misy tandroka ny ratsy ry lanja na za ko aza mba tena diso fanantenana mihitsy satria raha ny fahitana nanja sy ny fomba firesany tsy eritreretina hoe amitaka izany ary sao dia mba nisy lozana azo andry zareo kosa ary dia tsisy ho tonga ampandre aty ve tsy mitombona eny tsy mitombona tokoa satria voalina izay zao ny ona ary ny teny tamiko dia hoe maninona hoe ry lanja oay ahoana tsara ary totsina teny fotsiny teo ary raha vao ilazan'ilay zava-nisy tamin'ny dada ahoana koa ary izany manontany anao any ary elanjy hoe ahoana sy dada teo ahoana ny resaka farany fanaovanareo ia ay nanome toky ahy izy fa tsy maintsy ho avy ary tsy maintsy tanteraka an'io ny raharanay ny fahafatesana tokana ho izy no afaka hanaka an'izany nefa na ny fahafatesana aza hono mbola ioarany mba hanatanteran'ny fahasambarako dia tsy maintsy ho avy eo izany zareo fa mety misy zavatra hafa nahatanany fiaindrany tany dia ahoana ary no atao hoe andao hoe isika mianaka hialatsiny amin'ny zareo sady anome baiko mimpahandro androsony sakafo zay afaka mijanona moa mijanona izay tsy maintsy mandeha ho tsofin-drano andao ary lozy tsy mady folo sasany alina zao mbola tsisy nizaniza tonga foana ay zary ianao ry nanja na homonany tsy mahatanteraka ny toko sy ny fampanantenana nomenao ianao sao tsy araka ny tokony monao akory no ataonao reheto olona nasainy vitso ny tapa-kevitra oty fa dia mijanona daholo ny akamaroany mijanona iara-mizaka aminay sy dada sy nino ny fahasambaraka azo eto kevy daholo izay toy miletika tao anatin'ny fotoana fony fanantenana namirapiratra teny amin'ny endrikay fa endrika mangana sisa tavelo oay marina tsy misy olona nivelany an'izany aleo aloha fa azy ny dada dada ho misy olona izany aiza any atokotany any zay fa nandondona izy zao mandehana faziny olona ranja matahotra ry dada mandehana fahinona ty mandehana efa miromby folo latsaka kely nde zao hoe iza ho azao inanja ihany ry dada nanjay tonga ihany se zay tato marina efa sasany ihany ie tsy maintsy tonga ka areza ndray mandreniny se sy niavana mbola ho avy eo zareo efa mifory zareo ry dada fa izaka le izy teo ry dada oay toy nanja za tonga ihany ianao areza daholo ny olona ho avy eo zareo sady tsy nivadoka afaka ve no zava-dehibe amromby folo alina ve kinareo vao tonga marina efa misasakalina efa misasakalina aleo tonga dia atomboka ny fangatahany dia tsy andrendry zareo akory mbola ho ela be zareo vao tonga eo fa ny fotoana ndray mandeha ihany andao tonga dia ataondra raha dia angatabady amin'izao misasakalina izao ve tsy aleo ve andrasana rapitso sady nareo zao reraka tsy afaka miandro rapitsitsika fa tsy maintsy atao an'io amin'izao oro izao ny fangatahana eny ary mandehana tsony olona ranja eny samba nyzao vao mba nisy nangatabady misasakalina izany to
indra raha tsika za efa tsy nanapony avy Zany. tamintsika anao mifo mihitsy kefa nyteny taminao kosa ngia hoe tsy maintsy tanteraka na raha tsika ary nany fahafatesana aza izy hoarako mba nanaterahana an'izany fa efa nahazo anao bizio aloha minao fa tena ho sambatra tokoa satria tojo ny tiako aza matahotra ianao fa nikatsaky izay ho fahasamarinao ny tajoka eto tany hitoetra eo anilanao foana amin'izay any zany izay mbola tsy zao aloha fa miandrika izy fa maninona ndray efa ela nge ny andrasantsika n'izao andro izao hoe lanja fantatra izany saingy noho ny antony ny sazanoarina dia tsy afaka raha teraka an'izany tsika dia inona fotsiny izany ny antony nakanisanao tatsika inona nakanisanao taty angataka amin'ny andro misasakanina nanatanteraka ny fofonao aza matahotra fa mbola iara-mitondra fontsitra mandrak'izay fandroko tsony izany ka izao dia zao ny tiako tena efa mihamazava ny andro tsy maintsy mandeha ary lanja mbola ho avy eo hakanao aiza sady ary ianao andeha mba andro ray ho atsika feky dia tsy jano eto anilako akory ianao tsy mety anarakanao aka tsy mety ho mbola ho avy hakanao hiara-honina amiko mandrak'izay veloma izany avako izany mahireza mahaisa mionina lasa izany ahy ianao ihany ny tiako azy ilozana ary nanja fa naraka anao eto manaraka anao aho nanja aiza ianao teo hoe azy ilozana izany aho fa ino zao ilozana ary nanja fimisiny ary rasaizy nanja asizy tada ahoana hoe lozany sika tsy tia akory izy lasa tony misy aloha ianao anaka dia aza vao tsara izay tiana ho lasa efa hoe lasa hoa izy ka azavainao hoanandray any ary inony izany fofona ratsy be izany asa tohotra ny fofokatsy tena tsy laika mihitsy izany tadiavy nanjary data fa marary ny foko efa mitady ny olona fa tsy misy mahita azy fa afy ty raha tika nanjavina izy nanja inona koa ary izany fofony izany aiza koa izay fianakaviana zay fa ho avy eo tsy haiko tsony ry data tsy fantatro eo hoe jereko ny ratsan-tananao io tena misy peratra nefa sady amin'ilay lafo vidy mihitsy fa hoana ary zao hoe no fery ny alireny sa tena izy ranofy nahoana ny misy peratra famofony eny an-tananao ary raha tena izy lasa izy nanja data olo tena malaiza fantany ny tady zany tsy fantatro ny valany tsy fantatro dia tsy maintsy miakatra ny Antananarivo anio dia anio ihany sika mianaka hijery izay tena marina zao anao dia efa miomana ianao omany reny entanay raha matoa fa to iloza anao mianana fotsiny avy atrany izany dia amantana any amin'ny trandronany sika ry dada fa tokony mbola hoaiza moa iveriko fa mbola andalo any an-trano koko andao fa tsy dia lavitra eto angeny misy andry sareo ay ndao ary ina ary ny zava iseho ato izao totro ny manginginy izany nge toneo tsara aloha ny fonao tsy fantatra na mety miaraka amin'izay olo tiany vaovao ato izy nahoana dia ianao no fatifatotra amin'ny antony eto aizako kosa ny deo izany ry dada andrasa aloha hitady olona fa to tsy misy mihelingelina mihitsy ty izany ty tany ty masy tonga ihany nareo ny sisa andrasany andrasana amin'inona morika alatrely izay aza miandro vasoka anareo tany tanàna fa angatsy voarainareo ny taratasy nandefako tamin'ny alakamisy taratasy inony sa fialatsiny amin'ny tsy fahatongavanareo satria nahita olo tiana vaovao nanja aza misendoatra aloha dady aza vao tsara kery masy izay zavatra tiandro lazaina fa tsisy azoko nge taratasy inony izany ary aizy nanja raha tsy voarainareo ary ny taratasy dia aleo ary tonga dia vataniko ny resaka accidenté tamin'ny alarbialy nanja ary maty tsy tradrano aneo amin'ny telo natao fandevenana ary
ianareo no andrasana dia atao famonosana accidenté eno maty ahoninantsy maty voalina ndre izy mitany aminay nanao ny fangatahana sy nanolotry ny peratra iny eny an-tana ny lantsy iny itandrifirmasy io e tsy mampino zany a nefa dia nisy ary ty atanako ty ny porofo zay vao azoko ay matotoany nanja zany re ny tonga namangy ahisan-kaly reny nanomboka tamin'ny alarobia indrisy rinanja tsy anjarantsika niaraka ina ny atao lanja haiko ry tata ay matoto le tonga nangatabada sasakaly iny haiko andray sary tata handefina ny olo tiako mba ho famaliko farany ny fitiavany aho aiza ny famonosana ny atao rymasy fandehoany a handefina ny olo tiako ah mampalahelo hay ianao anaka atao ahoana fisosany no anjaranao e nitotosany ny olikandriamanantena ho anao teo nangatabady misasakaina dia mpeno ny faniry antarinivo fantenana namelona ny tantara raha lala sy ny ony ary faniry sy ulika nandray feo joelson rakotonjanahary sy joary setra raha ndria tsara fary